Mitombisa hatrany ny fangatahana fampidirana rano fisotro madio ao amin'ireny tanàna lavidalana ny commune ambanivohitra ireny noho ny fitsinjovana ny fahasalamana izay tsy azo antoka velively amin'ny fisotroana rano tsy madio. Dia ho jerentsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Fahatsakana rano fisotro madio miisa 4 fanomezana avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny MDF, ny Fondation ADSEM sy Andriamatoa Gilbert H ary mitetina 3,4 sy 4 sy 13 tapitrisa ariary no notokanan'ny Madagascar Development Fund ho Mahalala Kamisy 2 Mey. Izao fanampinan'ny mponina tsy amin'ny tanàna Sardalana eto amin'ny distrikan'ny Arivon'ny Mamizomo dia vokatry ny fangatahana nataon'ny mponina tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ny distrik Celestine Rabemananjara. Era-poeran-tena ny fikambanana MDF izay nahafahany ety ambanivohitra manana rano fisotro madio satria maro be tokoa ireo fangatahana izay azonay avy aty ambanivohitra aty amin'ny etaeta sy ny zavatra manahirana ny vahoaka aty dia ny fikambanana ADM dia miaraka amiko na ny tenako dia mamadika an'izany ho tetikasa ary mametraka azy amin'ny fikambanana MDF izay fototra azahoanay ny famatsim-bola rehetra amin'ny asa izay atao aty ambanivohitra aty ary misaotra azy ireo era-poeran-tsaina amin'ny fanampiana sy ny famatsim-bola rehetra izay nentiny hanampiana ny tantara aty ambanivohitra aty. Voava arak'izany ny olan'ny mponina eto amin'ny commune Amboanana izay voatery manao dia-tongotra lavitra vao mahita rano eny ao Tambary. Ary miaiky ihany koa izy ireo fa miaina betsaka ny tany valana retina ateraky ny fisotroana rano tsy madio eny Tambary. Tao anaty korana tanteraka moa no nankasitrahan'ny mponina ny fahatongavan'ny MDF Andriamatoa Brian Donaldson mivady, ny solombavam-bahoaka Celestine Rabemananjara ary ireo manam-pahefana eny an-toerana no tarehan'ny ben'ny tanàna Andrianirina Raveloarson tany an-toerana na dia saro-dalana tanteraka aza.